mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay indray tonga eto amin'ity lesona ho an'ny lehibe ity amin'ity alatsinainy ity indray. Mialohan'ny idirantsika ny amin'izany dia hivavaka. Tompoandriamanitra eo velom-pisaoranao izay fa mbola afaka mandinga ny teninao indray anio. Mangataka aminao dia amela ny elokay sy anadio anay afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mangataka aminao ihany koa hiteny manoloana anay ary koa amboly zavatsoa ao anatinay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe voafitaky ny tsara fahiny. Teo amin'ireo no hovalazan'ny Efesiana 4:7 manao hoe teo amin'ireo nitondra antsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filàn'ny nofontsika ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina ary araka ny toentsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Amen. Ankoatran'ny fidiran'Andriamanitra antsehatra, ny fiainan'olombelona dia anjakan'ireo hery ivelan'ny voalaza ao amin'ny Efesiana 4:2 ary koa ireo hery anatiny izay lazaina hoe ny filàn'ny nofontsika ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina. Inona ary ny tiany Paoly ambara amin'ny hoe zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa izay novakitsika teo. Efa mahaketraka ny zava-misy momba ny fahaverezam-piainana fa mbola mampatahotra lavitra ny vokatra izany amin'ny andro farany. Amin'ny mahazanaky ny fahatezerana ny olombelona dia tadidomin-doza hiara-ny fitsaran'Andriamanitra izy ireo amin'ny andro farany. Maneho fahamarinana mampalahelo iray hafa koa ilay fitenenana hoe araka ny toentsika dia zanaky ny fahatezerana. Na mitondra ny endrik'Andriamanitra ihany azy isika dia takatsika fa misy zavatra tsy ara-dalàna velively ao anatintsika. Araka izany ny hoe miaina amin'ny maha-kristianina dia tsy vitany hoe miady amin'ny fahazaran-dratsy iray na anankiroa na koa mandresy mety ho fahadisoana sy fahotana mpahazo antsika ankehitriny. Tsy ireo fahotana ireo ihany no mila toerintsika fa ny ota mihitsy. Mirona ho amin'ny fikomiana amin'Andriamanitra sy ny fanimbahana tena isika. Ny olombelona lavo dia manana toetra mpanimba ny tenany sy mpanota. Manaraka ny adidin'ny Satana azy izay hitondrany filàna feno ota ao anatiny azy. Zanaky ny fahatezerana hozy izy ny mpino fahiny araka ny toeny. Zava-dehibe ny manamarika fa mampiasa ny filazam-potoana lasa i Paoly ao amin'iny Efesiana novakitsika iny. Tsy midika nefa izany fa tsy misy fironana ho amin'ny ratsy intsony ao anatin'ny mpino ankehitriny. Ampahany lehibe amin'ny epistily nosoratan'i Paoly no mampitandrina fa ny asa feno fahotana mifototra amin'ny toetra mahampanota dia mbola loza manodidina ny kristianina ankehitriny. Kanefa midika kosa izany fa tsy voatery hanapaka ny mpino intsony ny toetra ny taloha. Afaka miala amin'izany izy ka havaozina amin'ny fanahin'ny sainy ary hitafy toetra vaovao izay noforoniny araka n'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana. Dia ny irina amintsika dia ireo toetra vaovao ireo dia ho tazoma mandrakariva ary angataka amin'Andriamanitra mba ampitoetra ao anatsika izany toe-tsaina tia ny fahamasinana izany, tia ny fahitsiana ary tia ny fahamarinana. Amen.
Iranay masina tsara indrindra mbola misaotra anao indray ny amin'izany lesona nomenao anay io zany. Misaotra anao ihany koa izay mampahafantatra anay mandrakariva fa ny ratsy dia mitady toerana mafy ao anatinay. Ianao nefa dia efa manome ny fandresena ho anay ary vonana ny toetra ao anay amin'ny fahafenony ihany koa. Fa dia mangataka ny toeranao ao anatinay ary amboly zavatsoa aoka ny tsara no amen'ny fonay sy amen'ny fisainanay ka tsy hisy toeran'ny ratsy. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.